Misaoran Jehova ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny ary mihaino ny teniny. Salamo 3:1-2. Manana anjeli-piambina aho. Ny mpino tsirairay avy dia manana anjely lanitra miasa ho azy. Amin'izao fotoana izao indrindra izay anaovan'ny Satana ny ezaka rehetra mba hamabona izao tontolo izao eo ambany fanapahany, no mahazava-dehibe ny asan'ireny anjely ireny. Tsy fantatra naoviana ireo loza na fandrika na famelezana avelatr' ilay fahavalo eo anoloanao, na miharihary izany na miafiny. Ary amin'ireny indrindra no idiran'ny lanitra tsehatra eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny anjely. Amin'izao fotoana izao indrindra no mahazava-dehibe ny asan'ireny anjely ireny eo amin'ny fiainanao manokana. Izy ireny no mandrava ny fandrika ataon'ilay fahavalo eo amin'ny fiainanao. Ankehitriny toy ny amin'ny andro lasa dia manara-maso ny lanitra manontolo raha toa mba mitombo ianao ao anatin'ny siansa ny famonjena na tsy. Eo anivontsika ireo anjely ireo, saingy tsy miseho mivantana izy ireny. Enganie mba hahiratra ny masonao ka hahita ny fikarakarany sy ny fiambenana ataon'izy ireo ho anao mandrakariva. Tsy ampy matetika ny fahatserovanao ny famindrampo sy ny fikarakarana ataon'Andriamanitra anao. Manala baraka an'Andriamanitra izany indraindray. Koa androany miantso anao Andriamanitra mba hisaotra azy, hidera azy noho izay rehetra efa natony ho anao tamin'ny lasa. Andeha hivavaka isika mba hanananao izany toetra izany. Hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny amin'ny teninao. Misaotra noho ny fanambaranao fa manana mpikarakara manokana izahay. Meo anay ny fahendrena Tompo. Ay hanaja anao sy hisaotra anao noho ny fanomezanao anay azy ireny. Ary aoka Tompo Andriamanitra io, amin'ny fiainanay manontolo dia atoky izahay fa manam-piaro sy manam-pitantana, satria eo anilanay mandrakariva izany anjely izany. Ombanay ary mandritra ity andro ity, hiainanay ao ambany elatrao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.